dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo manaraka izao fotoana manokana izao tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taonany ZFLM fandarana manokana satria verina amintsika tsirairay indray ireo fampianarana ireo no fangatahany be sy ny maro ka amin'tian'io ty dia ny fampianarana mahakasika ny fitiavana sy ny fanavatsoa vokatry ny fanahy masina izany loha hevitra izay tsorevantsika amin'ty andron'io ty izay tarafina amin'ny Galatiana toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo. Galatiana toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo. Ny mpampianatra dia ny dokotera Lalao Rakoto Mahanina. Izy dia mpiandry filohan'ny fifilina fileoana Paris avy ao amin'ny sinodabaritany FLME. Izy no hitondra ny ten'Andriamanitra amin'ty anio ty. Anomboantsika azy ary dia anaraka hirany KTLM Paris ka amin'ny hoe tsofy ny Anjomara ary Gasikara aorian'izay dia ny fampianarana ray aman-dreny avy hatrany ary hofaranantsika amin'ny hira irahana amin'ny chorale FLM Paris izay mitondra ny lohateny hoe fanahy masina o. Dia mirary ianao azo fiadanana sy azo hery amin'ny fampianarana izay hoentiny ray aman-dreny ho antsika. Madagascar, Souvenir de Madagascar.
fahatombona ho antsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny voalohany teninay ry havana dia fisaorana an'Andriamanitra no nahatratrarantsika rehetra izao 10 taona ny ZFLM zanaky ny fiangonana loteranina malagasy izao. Ary ny faharoa dia fisaorana anareo zay nitotona fotsy na andro na masaka zay nanorina indrindra ity fikambanana ZFLM ity azahoantsika mifampitantana eo amin'i Jesosy ahatongavantsika ho an-danitra. Nisaotra anareo ry havana fa ny teny zay ambarany aminareo dia ny ao amin'ny Daniela 12 ny 9:7 fa ianareo zay namerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia amirapiratra tahaka ny kitana mandrakizay dory. Manarak'izany dia misaotra anareo koa nanome anjaranay azafady mba hitory izao tenin'Andriamanitra izao. Zay ny ela fa ny lohateny zay nomena ho amin'ity fampianarana ity dia ny fitiavana sy ny fanaovan-tsoa vokatry ny fanahy masina. Ny fitiavana sy ny fanaovan-tsoa vokatry ny fanahy masina araky ny Galatiana 5:2-20 izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy nefa mialohany izany dia hivavaka aloha isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina o, midera makalaza mame voninahitra anao izahay no nahatraranay zao 10 taona ny ZFLM izao. Maro no naniry izany Jesosy, kanefa izahay no nahatratra izao dia ny famondramponao izany. Mangataka aminao fanahy masina mba ho tonga eto, ianao no hiteny, ianao no ampianatra ka na nitoriana na ny mpitory samy ho feno ny fanahinao masina. Andray aina velona avy aminao, azahoanay manao misitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy no andrinay sy angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika dia atombokitsika Galatiana 5:5 manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka amin'ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampampo amin'ny fitiavana, fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao mifandringana. Fa hoy izaho, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filany nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao zay zavatra tianareo. Fa raha tariny fanahy ianareo dia tsy ambany lalàna, fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, falotona, fijejojejona, fanompoatsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa zay amin'ny Kristy Jesosy dia efa nanombony nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
paoly ry havana no manoratra ty epistily ity nosoratany ho an'ny fiangonana izay naoriny tamin'ny famanginy dia misionera voalohany niarahany tamin'ny Barnabasy izany tamin'ny taonjato 770 na 770 taorianan'i Jesosy, fiangonana izay naoriny nitoriny ny filazantsara tany a Gality atsimo ary namanginy an'ireo fiangonanareo de Derbe zany, Listre zany, Iconium zany. Zao mantsy rehefa avy namangy tany izy de tonga ireto jiosy zay nanao fampianaran-diso ka nilaza tamin'ireo Galatiana ireo hoe tsy ampy zany famonjenan'i Jesosy, famonjena vitan'i Jesosy izany, mila ampiny izany, mila forana ianareo. Notoeriny Paoly tamin'ny heriny rehetra izany araky ny teny ao amin'ny Efesianina hoe fa fahasoavana namonjen'Andriamanitra antsika tamin'ny finoana ary tsy avy amintsika izany fa fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra. Eto Paoly ary de manoratra amin'reto Galatiana ireto zay efa noafahan'i Jesosy. Amin'ny andininy voalohany izy de fa miteny hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika ka tomera tsara aza mety ho azon'ny zioga ny fanandevozana intsony. Raha miresaka fahafahana zany tsika ny mifanohitra amin'izay de fanandevozana. Ary hitatsika eto fa aseho amin'ny Paoly tsara fa misy zavatra roa mpitaridalana antsika ary tsy afaka mitoetra amin'ny elanelana isika fa tsy maintsy misafidy na ny asa nofo na ny fanahy masina. Mifanohitra ireo izy, fa nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ny asa nofo de zay voatanisa teo fijangajangana, fahalotona, faharatsiana, fijenjojejona, fampoatsampo, fanaovana ody ratsy, fahamamona sy ny sisa. Ary dia nitantarain'ny Paoly koa izany ao amin'ny Romanina 9 zay ilazany fa ny fihevitry ny nofo de fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy de fiainana sy fiadanana, ary ny nofo de tsy mahay manatanteraka ny lalàna fa fifandrafinan'Andriamanitra izany. Tsy ainy akory ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Izy ary no afaka hamonjy atsika amin'izany asa nofo zany ry havana. Izy no afaka manafaka. De fa voalaza amin'ny Paoly teo hoe tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany, araky ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe fa tsy misy anarana hafa afa-tsy ny anaran'i Jesosy ho amonjena ety ambonin'ny tany. Ka olona manahoana no vonjena sy ahafahana toy izany dia ny andininy fanalahidy ny titoko sy andininy ty de amin'ny andininy 412 hoe zay ihany Kristy Jesosy de fa nanombony nofony mba amin'ny filany sy ny faniriny teo ambony azo fijaliana. Paoly ry havana dia nitaraina hoy izy hoe indrisy olo mahantra. Iza no anafaka amin'ity tena n'ity fahafatesana ity satria miezaka ihany aho ny anao ny tsara fa ny ratsy no misosoka ihany. Tamin'ny androny Romanina ry havana ny fanasazina ny olona voaheloka ho faty dia nalaina ny faty maimbo de natao teo amin'ny tena, nafatotra azy teo de mandehandeha eran'ny tanàna izy. Izany ny sazy natao azy. Ary ataoko fa mitovy amin'izany ny eritreritry Paoly raha nanoratra izy hoe indrisy olo mahantra aho. Iza no anafaka amin'ity tenany ty fahafatesana ity, zany hoe miraiky tapisaka ao amin'ny tenany
ny fahafatesana ny fahotana na miezaka izy ny anao tsara tsy mahavita fa nofaranany ny teniny hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo satria Jesosy rery ihany no fanafody ho antsika, izy ihany no mpanavitra antsika, izy ihany no famonjena antsika, izy ihany no mpanafaka antsika, fa raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa isika. Ka izany nahatonga ny Paoly ny teny ao amin'ny Romanina hoe fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofony naleny azy dia vita n'Andriamanitra tamina nolorany ny zanany aka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ilainy lalàna amintsika izay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Ny lalàna ry havana tsy afaka mamonjy atsika, ny lalàna tsy afaka manakana atsika tsy hanota. Ny asan'ny lalàna dia ny manondro hoe ity no azo atao, ity tsy azo atao, fa tsy hainy manavitra atsika, ny manameloka aza no ataon'ny lalàna. Fa Jesosy nefa mitondra ny ozy ny lalàna teo amin'ny hazo fijaliana ka olonafaka isika raha mamono sy manombo ny nofo sy ny filana sy ny fanariana eo ambony hazo fijaliana. Ka izany nahatonga amin'ny Paoly teny hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy eo ambony hazo fijaliana ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Jaona koa dia niteny fa izaho tsy maintsy mihena fa izy tsy maintsy mitombo. Ka ahoana no ahatanteraka izany ry havana? Ny famonjena vitan'i Jesosy, ny raha nalatsany ho famelan-keloka, tsy miteny irery ireo. Hitantsika fa maro ny olona izay mandre fa tonga tety ambonin'ny tany Jesosy, nateraka tao tranon'omby, maty teo ambony hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, kanefa tsy miteny aminy mihitsy zany asa-pamonjena izany. Fa ny fanahy masina ry havana no mitondra an'io Jesosy izay voaomby teo ambony hazo fijaliana io, maty no ny fahotantsika io, nandatsaka ny rany ho famelan-keloka antsika io, nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika io, enti ny fanahy masina ao anatintsika io Jesosy io, ho velona ao anatintsika. Ka afaka miteny tahaka ny Paoly isika hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ka io fanahy masina io koa no manorotoro ny fo vato ahatonga antsika hibebaka, ary rehefa mibebaka isika dia vonoiny ny asan'ny nofo, vonoiny ny tenany ota, vonoiny ny filan'ny nofo, ny filan'ny ota comme concupiscence aty anatitsika. Vonoiny ireo voatanisa rehetra teo, ny fijangajangana, ny fahalotona, ny fijejojejona, ny fampoatsampy, fifandirana sy ny sisa maty ireo. Ka na dia teanao an'ireo ary ianao efa maty ireo raha ao amin'ny Kristy ianao. Ary rehefa maty, rehefa vonoiny tahaka izany ireo no ngotany tanteraka tao anatinao, dia izy ihany no mamboly ny vokatry ny fanahy ao anatiko sy ao anatinao, dia izay voatanisa teo, ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny famoram-panahy, ny fahalemem-panahy, ny fanaovan-tsoa sy ny sisa, ny finoana koa. Baiboly teny frantsay dia voalaza koa ny finoana, vokatry ny fanahy avokoa ireo. Ka hoy Jesosy io, ny azo ratsy tsy mahay mamovo ho tsara, ny azo tsara tsy mahay mamovo ho ratsy,
raha misy letsio ry havana tsy afaka mokatra zavatra hafa iny azona letsi iny fa letsi no vokatra eo. De tahaka izany koa nanoarany Jesosy ny firaisany mino aminy tomoera amiko ary izaho aminareo dia ny foto-boaloboka izay miray amin'ny sampana ka lay sampana mitsetsitra lay aina avy ao anatin'ny voaloboka fototra lay ranonaina mamelona azy ka mamobe izy ary izay le vokatry ny fanahy zay tanisaitsika teo. Ary izany indrindra no iorenany ty lohatenitsika ty ny fitiavana sy ny fanaovan-tsoa tsy vokatry ny herin'ny tenanao fa raha izany dia tahaka ny sapin de Noël, tahaka ny hazo Noël izay atao eo le hazo tsy misy aina de apetapetaka eo ny bolina na ny girlandy de hoe tsara zany hazo Noël zany kanefa tsy misy aina fa maty. De tahaka izany koa raha everinao fa ny herin'ny tenanao no azahoanao manao an'ireo voatanisa rehetra reo, ny fitiavana, fifaliana, fanaovan-tsoa sy ny sisa fa vokatry ny fanahy zay efa nambolena tao anatinao ka tsy manao ezaka akory ianao satria lay azo tsara mamovoa tsara satria le mamelona ao anatinao ao no hita eo amin'ny endrikao. Ka raha vo mandalo ianao de fantatry ny olona hoe manana an' Jesosy iny, manana fanan'Andriamanitra iny. Raha vo misokatra amin'ny vavanao ho reny olona fa ianao no epistily voasoratra mandehandeha ho vakiny rehetra. Fa raha tsy izany kosa vo miteny ianao teny ratsy no mivoaka amin'ny vavanao, vo mandalo ianao de mamono fanahin'ny olona ny toetranao satria ny azo tsara tsy mahay mamovo ho ratsy ary ny azo ratsy tsy mahay mamovo ho tsara. Ary izay ampianarina antsika eto dia ny vokatry ny fanahy voalohany indrindra tany Saint Paul de ny fitiavana. Ny fitiavana, iza no ambara amin'izany fitiavana zany na inona no ambara amin'izany fitiavana zany ry havana? Zay ambara amin'izany de Jesosy, zay ambara amin'izany de Andriamanitra, lay aina Andriamanitra de fitiavana io ny natiorany, le fitiavana agape lay Jesosy tia mihoatra noho ny fitiavany ny tenany, mihoatra noho ny fitiavany janona ao andapany ka nanolotra ny ainy ho asy ianao. Fa tsy misy manana fitiavana lehibe toy izao izy ao amin'ny Jaona 15:17 de manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Raha ny marina nge tsy sakaizany akory sika, tena fahavalony isika manangana totondry amin'ny isan'andro amin'ny fahotantsika kanefa fony mbola mpanoty isika de fa maty hamonjy antsika Kristy. Izay le tena fitiavana tsy mitady tambiny, fitiavana manolotra ny aina. Ka raha io fitiavana io no mitoetra ty anatitsika de ho velony zany fitiavana izany isika ka mitobaka izany ka lasa tiako isika, tiana de ny fahavalo aza. Fa raha tsy izany, raha le fitiavana filia ihany no aty anatitsika ka zay mba tiako no tiako de hoy Jesosy hoe fa inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Fa zay miaraba anareo ihany mba arabainareo, zay manao soa anareo ihany no asoavinareo. Ka le fitiavana ambara eto de ilay Andriamanitra velona, le aina. Ary ny faharoa koa de ny etika,
ny etika ny fitiavana dia voatantara ny Paoly ao amin'ny Koritianina voalohany 7:10 fa ny fitiavana maro-po mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra, io ny etika ry havana. Ary ny fanaovan-tsoa dia vokatry ilay fitiavana, etika koa ny fanaovan-tsoa. Ka ny fanaovan-tsoa zay tsy tereny fitiavana dia zava-pony izany, fa raha jentilisa aza afaka manao izany. Ary hoy Paoly ao amin'ny Koritianina voalohany 7:10 hoe na dia atolotro an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro dorana aza ny tenako kanefa tsy manam-pitiavana dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ka ny fitiavana no miteraka sy manosika anao soa ry havana, araky ny tenin'ny Paoly hoe fa ny fitiavany Kristy no manery anay. Marina eto fa ianao tsy manao soa, tsy manao asa soa mba azahoanao lanitra. Tsia, ny lanitra tsy azo vidim-bola, tsy voavidinao zany, tsy voavidy ny asa soa ataonao zany. Araky ny tenintsika teo hoe fanomezana mamaim-pona izany avy amin'Andriamanitra fahasoavana. Fa izao kosa ny olo vonjy dia tsy avela ny fanahy masina itomem-pona. Aoka tsy ho ty amin'ny vava ihany hoy Jaona, fa amin'ny asa koa. Ka io fitiavana ao anaty io Jesosy ao anatinao io no manery anao hanao fanaovan-tsoa. Kanefa na izany aza sarobidy amin'Andriamanitra ny asa soa zay ataonao, fa zay manome hoy izy na rano ndraiky apoka ny hafa aza dia lehibe ny valim-pity. Azahoana fitahina ny fanaovan-tsoa. Inona no fanaovan-tsoa lazainy amin'izany ry havana? Ny voalohany indrindra dia ny fizaranao an Jesosy ho an'ny hafa, mba hatonga azy andova lanitra. Io ny lehibe indrindra, ny fanaovanao aina tsy ho zavatra mba hitorianao an Jesosy, anambaranao azy araky ny voalaza teo. Tsy voatery hoe ny mpiandry sy ny pastera ihany no anatanteraka izany, fa ianao zay mino dia afaka mijoro vavolombelona na mitoetranao na fiteninao, afaka manambara ny hatsaran' Jesosy ianao. Ary ny faharoa koa ny fanaovan-tsoa dia izay ilain'ny olona eto amin'izao fiainana izao, dia tahaka n'ilay nataon'ilay Samaritana tsara fanahy, namonjy ilay lehilahy izay azony jiolahy. Betsaka ry havana no azony jiolahy amin'izao fotoana iainantsika izao. Betsaka ny ao anatin'ny fahoriana na amin'ity Covid ty ihany aza, ilay fitiavana ao anatinao no tsy mamelanao angina fa manosika anao, na dia ny vavaka ho an'ireny ihany aza. Ny amonjy azy koa amin'ny zavatra rehetra, fa satria ianao ilay naterak'Andriamanitra dia amin'ny alàlan'ny fanahiny dia manana ilay fitiavana ao anatinao, manana ilay fifaliana zay voalaza teo. Fifaliana tsy miankina amin'ny zavatra miseho, fa fifaliana avy any ambony, manana fiadanam-po. Ka na dia mandalo zavatsarotra azy ianao dia feno fiadanam-po, na dia tsy misy atokona aza ao ambilany, na dia miaina aza ny karama, na dia marary aza eny, na dia mamoy havana aza ao anatin'izao krizy sanitaire ny Covid izao. Ny fiadanana avy amin'ny fanahy masina no mitoetra ao anatinao, ny fifaliana avy amin'ny fanahy masina no ao anatinao. Ka ianao koa lasa mpizary izany amin'ireo olona izay ao anatin'ny aizina sy famoizam-po
ary toko ho anao fa ampy ho anao Jesosy izay efa nanafaka anao ka dia mitaona anao ry havana amin'izao fotoana izao. Misy lalana roa mivelatra ireo efa voatanisa taminao teo, ny mahatsara sy ny maharatsy ireo lalana roa ireo, fa ny anankiray mitondra any amin'ny elo, fa ny anankiray mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay. Izy amin'ireo ary no fidinao fa tsy misy nelanelany, ary Andriamanitra dia manaja ny safidin'olona, manaja ny safidinao izy. Fa izao no lazaiko anao, raha Jesosy no fidinao, tsy hanenina ianao. Ny anaranao voasoratra ny an-danitra, ianao omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa tsy mba hanganongano zany ry havana, fa hoy Jaona amin'ny Jaona 1:7 hoe izay naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria naterak'Andriamanitra izy ary ny vony no mitoetra ao anatiny. Tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Dia nao zany, raha nateraky ny fanahy tamin'ny alalan'ny batisa ianao, dia tsy mistagne eo na hoe tsy mitombona miaina eo, fa mandroso mitombo ao anatinao ny fahafantarana ny Kristy, ny firaisana ena aminy, ny fahavelomana eo aminy, ny vokatry ny fanahy izay voatanisa rehetra mitombo ao anatinao izany. Satria ilay fanahy no sady mamboly izany, no mampitombo izany ao anatinao. Ary tsy ho verimaina ny fikelezanao aina, fa lay Jesosy izay efa nosokafanao ny varavarana ka nampidirinao anatinao, izy no miteny hoe hiditra ao aminy aho. Raha misy mihaino ny feoko, hiditra ao aminy aho, hiara misakafo aminy aho, ary izy amiko, ary izao aminy izy ihany no mitondra sakafo anao, na ny ara-panahy zany na ny ara-nofo izany. Izy ihany no mamelona anao, ny zavatra angatahany aminao fotsiny. Aoka naiky azy, aoka ndray azy, fa raha sokafanao tokoa ny varavarany fonao, hiditra izy no anjaka ao, dia azy ny sisa. Fa ny fiadanana, ny fifaliana izay voatanisa rehetra teo, anao izany. Ary ny anaranao voasoratra ny an-danitra, ka raha maharitra hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeny ianao ny satro-boninahitry ny fiainana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, izay fa azy hatramin'ny taloha ankehitriny ho mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika ry havana. Midera mankalaza manome voninahitra anao zahay, Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, mankasitraka anao ny amin'ny teninao izay mamelona anay, fa izahay izay teo ambanin'ny fanandevozan'ny devoly, dia fa nafahanao tamin'ny fahatongavanao tety ambonin'ny tany, nisolo anay Jesosy io, ary ny fanahinao no nitondranao aty anatinay, ka tsy izahay intsony ny velona, fa ianao Jesosy no velona aty anatinay. Izany ene no mipololotra ao anatin'ny fonay tsiraray avy, na izay mandre zao toriteny zao, na ny tenako izay mitory, ka dia ho faly aminay ianao. Raha ho avy ny andro izay alànay eto amin'ity tany ity, ianao no hitsena anay, ka handray anay, hiteny aminay hoe midira amin'ny fanjakan'ny tomponao. Voninahitra anao rery ihany Andriamanitra. Amen. Ooh.
dia isaorantsika ny korala mainty molaly avy ao amin'ny Evalema Paria nitondra ny hira mitondra lohateny hoe avy fanahy masina o. Ary isaorantsika ihany koa ny ray aman-dreny dokotera Lalao Rakoto Mahanina izay nitondra ny tenin'Andriamanitra fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe ny fitiavana ny fanaovantsoa vokatry ny fitiavana sy ny fanaovantsoa vokatry ny fanahy masina. Izay ny tenin'Andriamanitra izay fampianarana nentina tamin'ity anio tia izay naorina tamin'ny Galatiana toko 5 ny andininy 12. Mifarana tro ihany koa ny fotoanantsika amin'ity anio tia dia rapitso indray tsika manao fanome fotoana amin'ny fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe ny fandraharahana sy ny fiarikarena kristiana. Zay no voalahatra amin'ny programantsika ary arahintsika rapitso. Ny hitondra ny fampianarana dia ny pastora Jacques Eloge Randimbison izay pastora misotro ronono avy ao amin'ny Synodamparitany n'Antananarivo. Dia mametraka anareo eo ambany fiahiana sy fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo indray amin'ity tontolo andro tia ary mirary fakahita aminao indray rapitso. Veloma tompoko. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hampandroso